Salamatao indray sika mpanaraka ny serasera 3 minitra resaka kely momba amin'ny fanabeazana ny ataoko eto za moa fantatra rehefa manajanaka lahy kely 10 taona mba fampizarako eto ihany koa zany hoe ahoana marina izy ity fantatra rehefa moa fa eto Frantsa zany tsy azo atao tsy mikapoka zanaka lasa lalàna mihitsy ilay izy ary rahatratra dia mahavoasazy izy tsy vitany hoe ny amin'ny asin'olona ihany any an-trano araka misy mitory dia mety lasa olana be ho anao zany ho antsika rehetrarehetra nefa ny ho anay aloha zany ho an'izay efa lehibehibe hita hoe anisany nahendry ihany zany hoe ny kapohana zany samy nanana ny kapoka nazo anazy nisy nazo tamin'ny fekibo ceinture rotsakazo nisy tamin'ny kapa nisy tamin'ny sotrobe amin'ny zany fotoana zany zany azo atao tsara mihitsy ny kapoka ary ohatrany hoe nanome rariny an'ilay ray aman-dreny zany tamin'izany hoe rariny izy raha nikapoka satria nisy ny ditra natao ary rehefa avy eo vokatry ny kapoka iny dia niova le izy ary natany am-pianarana aza moa dia betsaka ny kapoka azo nisy an'ilay ohatra zao reny kapohana amin'ny règle ny tanana misy kapohana amin'ny rambon'omby samy nanana ny sazany zany hoe sazy miatra rabatana tamin'izany fotoana zany fa tamin'izany fotoana zany dia ara-dalàna ny sazy miatra rabatana fa amin'izao fotoana izao raha eto Frantsa aloha teneko zany tongavan'ny ray aman-dreny any am-pianarana le mpampianatra dia mety voatory tsy azonao atao mihitsy zany mikasika mpianatra raha ohatra ka mpampianatra ianao ka ny antsika ho ataloha zany dia ara-dalàna tsara ilay izy ary ny tolo moa laza mihitsy hoe ny zanaka tiana tsy tsy nirotsaka fa taty aoriana amin'izay zany nanomboka ny voatra tsikelikely izy ody moa zany fa elaela ihany nanomboka ny iran'le hoe fa tsy mandeha tsony ve zany le kapoka amin'izao fotoana izao ny fahitako anazy zany dia hoe tsy le kapoka tsy mandeha satria maninona ntsika endry daholo taty aoriana fa le fomba fisainana amin'izao fotoana izao no tsy mety amin'le kapoka tsony vokatra fanabeazana rehetrarehetra voaray le ankizy tseroa na any am-pianarana zany na amin'ny télévision zany na amin'ny telefona na amin'ny internet dia tsy mety amin'ntsony le kapoka ary tsy mety amintsika intsony koa le mikapoka dia inona ary zany no azo atao ny anay aloha ny ankizy mafimafy loha ihany raha ohatra ka anarina fotsiny amin'izao izy indraindray izy zany miresaka satria efa 10 taona miresaka ohatra ny olon-drehetra ihany izy afaka mamaly anao izy hoe misy tsy mety ny ataonao misy tsy mety ny ataony inona ny tokony atao fa zany hoe mbola makizy anazy zay na ny raisonnement nerany salasalava tsy fantatra aloha ny zavatra tena ataonareo fa ny anazy zany dia hoe resako izy eritreretiko ohatran'ny hoe olon-dehibe dia avy eo nefa resaka tsara foana izy hoe 10 taona ty zaza miresaka amiko ty rehefa miresaka aminy zany dia fananarana ohatra ny firesaka olon-dehibe rehetra natao fa ny ao anatiko miteny foana ny réaction ty zaza ty dia réaction zaza 10 taona miresaka zao tsy mandany andro zao miresaka zao fa rehefa avy eo dia tsy maintsy mbola vonona indray hoe mbola hiverina ihany ny zavatra mitranga dia tsy maintsy mbola hiresaka ihany ako fa tsy hiteny tsony hoe efa niteneniko anao tamaly inge io dia ohatran'izay ihany koa ny zavatra atao koa tsy maintsy mandeha ihany ny resaka hoe compensation zany hoe valisoa kely tsindraindray tsy ampanantenaina an'le valisoa izy fa asaina manao an'ilay zavatra izy fa rehefa vita ilay izy dia omena valisoa zany hoe tsy fepetra zany le valisoa tsy fepetra denimelo ary tsy fepetra ao aoriana koa zany hoe tsy voatery anatena foana izy hoe raha misy valisoa isaka manao zavatra tsara fa tokony fatany fotsiny hoe ilaina manao an'ity zavatra ity ny valisoa mazava ho azy na olona iza na olona iza rehefa manao zavatra tsara dia tokony mahazo valisoa na ianao mamia le valisoa na olona hafa na ny fiainana mihitsy dia mety foana ohatrohatran'izay zany ny zavatra ataoko fa tsy haiko hoe ahoana ny zavatra ataonareo amin'ny resaka fanabeazana fa manaraka indray tsika amin'ny resaka zavatra hafa misaotra tompoko veloma daholo